Notokana androany ilay aeroplanina vaovao Airbus A350 000 ao amin'ny zotra Ethiopian Airlines izay hiasa eto Madagasikara manomboka izao mba hanamora ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ireo firenena hafa fa indrindra hanatsarana ny kalitaon'ny fizahan-tany. Inauguration ataontsika androany dia nifandraisantsika ny vol Ethiopian Airlines A350 000 fiaramanidina amin'ny kafarany. Ty fiaramanidina ty moa zany dia faharoa eto Afrika no nahatongavany eto. Talohany dirany teto Afrika zany dia tany Lagos izy dia tsika eto Madagasikara no nahatongavany amin'ny faharoa zany. Androany dia mahafaly no mizara amintsika fa nitondra mpandeha mpitsidika 700 no noentin'ity aeroplanina ty ary raha pisy koa izy mbola hiverina eto Madagasikara tondra mpizahatany 700. Zava-dehibe ho an'ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara ny fahazahoana ity aeroplanina vaovao ao amin'ny zotra Ethiopian Airlines ity satria dia ho maro hatrany ireo vahiny ho avy hitsidika ny nosy rehefa mipetraka ny kalitao ao amin'ny sehatry ny fitanterana anabakabaka. Fahazoantsika an'izao aeroplanina zao zany no manambara hoe miakatra ny isan'ny mpizahan-tany satria raha ohatra ny appareil 200 personnes no tonga teto taloha ohatra ny ataontsika hoe Boeing 737 Max 800 dia ity aeroplanina ty dia anisany hoe mahazaka eo amin'ny 400 personnes double ny reny appareil madinika reny. Ny capacité-ny tena hoe ngeza be. 45 places ny atao amin'ny business class, 350 places any amin'ny économique.